Aleonao rehefa zanaka izany zanaka ao anatin'ny tranonao tokisanao ka aloranao koa ny adity sy andraikitra izay tandrify anay araka ny mahazanaka ao anay magagaky indrindra izay Andriamanitra ny amelanao ny helokay fa na dia ao aza dia fantatrao fa mivily mandrakariva ny lalanay ka te-andeha amin'ny lalanay lalantsika fona isan'andro izay fa tsy mba te-andeha amin'ny lalana izay tianao andehananay izany no angatahana indrindra ny teninao mba teny aminay isan'andro arak'izay teny tahaka ny tenenanao tamin'ny Israely olonao fahizay ka itenenanao aminy mba hanofosony mba hanaovany miasa fa ianao Andriamanitra no miasa indrindra amin'izany ka fitahinao anay zany ary voninahitra manao rehetrany dia misaotra anao raha mbola tsoinao izay misaotra anao raha mbola tadiavinao izay misaotra anao raha mbola tianao izay na dia mandanao mandrakariva azy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Voalohany indrindra dia miarabantsika menakavy natratrao zaikabe faharoapolo ny fifoazana izao izay atao eto Strasbourg. Zaika kely fa tsy zaikabe. Ny fanevany zaikabe moa dia ny anany boky-ianarana ny zaikakely eny tompoko ohatrany masakotiny nasionaly raha miteny zaikabe fona raha matoka azanazana azy eto ny zaikakely fifily zava-dehibe ho antsika ny mbola ananana fotoana toy izany azahoantsika mandroso amin'izay iantsoan'Andriamanitra antsika ka amin'izany indrindra nahafahany miteny sy mitaonantsika koa amin'izay tenenany sy taomany dia tsy ny hanameloka fa ny hilaza aminao fa ny zanany ianao tiany miara-miasa aminao raha mity ianao io ny zava-dehibe amin'Andriamanitra io ka raha ny boky akay dia aizany indrindra no resarana hojerentsika amin'izao fanevantsika dia ny hoe atao kontra dia akasitrahako zany sady akarazaina olotolo azaba reto no hojerentsika amin'io iza moa no mpaminany akay dia ny faharoany dia ny hoe ny bokony nosoratany ty mpaminany ity inona no lazainy eo inona no anatiny ary ny fahatelo dia ny hoe ahoana famakin'olona ny boky io amin'ny andro ketiny dia ahitantsika zavatra anankiroa teny anankiray ihany izay adika hoe manorona no adika amin'ny fomba anankiroa zay samby azo antika anazy dia ny anankiray hoe manorona indray na izay reconstruire ary ao amin'ny anankiray izy midika hoe manorina construire ho hitanareo fa misy dikany ezabe ireo karazana piste de lecture anankiroa ireo voalohany zany hojerentsika dia ny hoe ny mpaminany agay raha jerentsika dia mpaminany anankiray amin'ireo mpaminany madinika izy aty amin'ny
faraparan'ny fotoana taty zany hoe efa niverina avy amin'ny fahavavona babiloniana ny zanak'Israely tamin'izay izay izy vao naminany. Raha jerena ny teksta dia toa mpaminany antika be ty rahagaty fa mety tsy holatsaky ny 70 taona izy satria rehefa jerena dia taona hita ny tempolon'ny Solomona izy, kanefa melamela ny tempolon'ny Solomona sy ny fivererana avy amin'ny fahavavona dia ny tsy latsaky ny 70 taona ka mety efa olona lehibe ihany izy zany. Ka dia tsy fantatra loatra ny momba nyty mpaminany ity, na izay fiaviny, na izay ray aman-dreny, na izay asany satria ohatra ny mpaminany amosa zao dia fantatra hoe avy amin'ny Tekoa izy. Ny mpaminany Jeremia zao dia fantatra hoe avy amin'ny taranaka mpisorony, avy eo Anatoty izy. Fa ity tsy fantatra na inona fa dia mpaminany anankiray izy. Araky ny agaitoko voalohany andininy voalohany dia fantatra fa mpaminany niaraka tamin'ny mpaminany Zakaria izy izay mitondra ny tenin'ny tompo ho an'ny Zerubabela gouvernoura tany Joda sy ho an'ny Joshua mpisorona be. Io dia hitantsika araky ny Ezra 15 andininy voalohany sy faharoa sy ny 9 andininy fa-10. Jeretsika ny Ezra 15 andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpaminany dia Hagai mpaminany sy Zakaria zanaky Ido naminany tany Jiosy, tany Joda sy Jerosalema tamin'ny anarany Andriamanitry ny Israely izay tao aminy. Hitantsika zany fa mpaminany miaraka tamin'ny Zakaria izy. Hitantsika eo zao Zakaria, verina kely amin'ny teotsina eo Zakaria dia lazany hoe zanaky Ido, fa izy tsy mifantatra na zanaky izy na ny bokin'ny Ezra izay tsy milaza azy akory. Ny fantatra mazava kosa nefa dia ny anarany sy ny fotoana ny ainany. Ny hevitry ny anarany dia azo adikatsika hoe fety na olona teraka tamin'ny andro fety. Izay no hevitry ny anarana hoe Hagai. Ny fotoana ny ainany araky ny Hagai toko faharoa efa nilazako teo aloha ihany dia mety ho nahita ny tempolon'ny Solomona izy ka tokony ho 70 taona izy tamin'izao fotoana naminan'iny izy zao. Ao anarin'ny bokiny dia ny jerentsika voalohany dia ny inona ny zava-misy tamin'izay fotoana izay na ny contexte. Tamin'ny taona 80 sy 500 ny eto dia ny fanoratana iraisam-pirenena mampiasa hoe BC, before Christ, alohan'i Jesosy Kristy zany ny dikany. Ka zagaga nareo raha mahitany fa zay no antony io iombonan'ny vanoratra rehetra sakeran-tany mampiasa io dia mampiasa azy teo isika. Tamin'ny taona 800 alohan'i Jesosy Kristy zany dia nisy mpanjaka persa anankiray atao hoe Kirosy. Io mpanjaka persa io dia nandresy ny mpanjaka babiloniana ka ny nandravan'ny Jerosalema dia Nebukadnezara mpanjaka babiloniana. Io fanjakan'ny babiloniana io nefa tamin'izao fotoan'izao dia resin'ny persiana indray ka mpanjaka persa atao hoe Kirosy no nanjaka tamin'izay. Dia namoaka didy izy ny amin'ny hiverenan'ny Josibabo tamin'ny Babilôna, hiverina ho an'ny Jerosalema hanao ny tranon'Andriamanitra. Izay hitantsika koa fa voalazan'ny Ezra toko voalohany andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra zany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'ny Kirosy mpanjaka Persia, ny fanjakana rehetra ambony tany dia efa nomeny Tompo Andriamanitry ny lanitra ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy amin'ny Jerosalema izay amin'ny Joda.
koa iza mino aminareo rehetra n'olo Andriamanitra ny fomba azy fa aoka hiakatra ny Jerosalema Joda izy ka hanao ny faran'ny tompo-Andriamanitra ny Israely izy no Andriamanitra izay any Jerosalema ary na iza sisa tratra dia aoka ny tompo-tany ao amin'izay ivany anany hanome azy volafotsy volamena sy fanaka ary bilifoko mba ny fanahy-tsitam-po ho any tranon'Andriamanitra izay any Jerosalema. Io no voalazany Kirosy tamin'izay. Izy teo zany dia namoaka ny didio Kirosy ka nisy jiosy ao amin'ny 50,000 eo ny bernanakany Jerosalema hanao ny tranon'Andriamanitra araka ny bokyny Ezra ihany andinin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny predata mpitahirina ireny mpanjakana dia nasain'ny Kirosy mpanjaka Persia namoaka ireny ka nasainy natolony any Sesibazara lehibe ny Joda. Zany hoe ireo olona ireo zany no niverina ho any Jerosalema hanao ny tranon'Andriamanitra. Roa taona taorian'ny fiverenana tany Jerosalema nefa tamin'ny 1970 dia vita ny fototry ny tempolo izay nitarihan'ny Zerubabela gobernora sy Joseph Sonabe. Hitantsika zany fa 1970 nasen'ny mpanjaka Kirosy niverina nakany Jerosalema ary zareo 1970 vita ny fototry ny tempolo. Zay zava-dehibe teo amin'izareo tokoa. Ka ny fahavitany zany fototry ny tempolo zany dia nanaovana fitaovana lehibe zay notarian'ny mpisorona Jesosy ny Levita zay samy nanao fanamiana mampisorona azy ireo tamin'izany ka nanao hira fiderana ny fahatsaran'Andriamanitra fa mandrak'izay ny famorafony amin'Israely. Hitantsika io amin'ny Ezra toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny faharakely folo. Ankeo zany ny zava-bita no nanaitra ny rotaona. Aorinan'io dia hitantsika ny zavatra hitranga fa nanomboka sahirana ny olona. Koa satria asan'Andriamanitra no nataony dia nanao izay faraherin'ny koa ny fahavalo tsy ahavitana izany. Ary inan'io ny zavatra ataon'ny fahavalo dia ny manakana izay sitrapon'Andriamanitra izy. Ka nanao izay ampiravoravo azy ireo ny tompon-tany ary ny apanga azy ireo ho manomana fikimina ka norarahan'ny mpanjaka Persa Artaxerxesy ny fanaovana ny manda ary natsara tsy natao koa ny tranon'Andriamanitra. Io dia jereo tsara. Kirosy tsy taontsony fa maty izy dia Artaxerxesy no nandily azy. Io dia laza tsoka fotsiny hoe rehefa lazan'ny olona avy any manodidina araka lazan'ny toko fahaefatra lazan'ireo samaritana zany ny mpanjaka tamin'izay hoe reto vahoaka manao trano reto ka ikony aminao reo fa efa malaza mpikondro zareo reo ka ino ty amelanao azy anao an'io trano io na anao an'io mandan'ny Jerosalema io ikony aminao reo dia resy lahatra n'izay tokoa Artaxerxesy adininy na ny baiko ny texte Kirosy milaza hoe ataoko ny trano any Jerosalema dia nanao zavatra aby izy ary ny tena raharabe dia ny hoe ny zanak'Israely tokony nanararoatra raha mbola nahazo alalana tamin'ny Kirosy izy hanao ny trano saingy tsy nanararoatra. Dia tonga mpanjaka hafa hafako ny heviny nanaiky ny hevitrilokafy izy dia najanona ny tempolo. Kanefa tao nampilamina ny zareo tao Jerosalema ihany fa najanonana ny asa fa rehefa najanona ny asa ny azy ny natao
inona ny zavatra nitratana naroatra zany no olona tao Jerosalema ka nisamy hevitra ny azy ihany. Ary dia milazay ny aza fa amin'izao dia tsy mbola tonga aloha ny anaovana ny tranony tompo zany ka dia samy milamina. Zay nilazay ny Agay voalohany andininy faharoa dia milaza tsara ny amin'izany mihevitry ny olona tao Jerosalema. Bakitsika amin'ny anaran'Jesosy zao nilazay tompony maro. Ity firenena ity manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranony tompo. Nampilamina ny zareo zany ka dia nataony ny azo no nanahirana azy. Rava ny firaisan'ny zareo tao Jerosalema satria ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia mampiray ambany fitarian'ny Josoa sy Zerubabela dia miray ny olona miara-miasa miara-manao ny asa hitantsika izany eo ambokiny Ezra sy Nehemia. Fa eto rava tanteraka izany firaisan-kina zany fa samy niezaka nanao ny tranony izy rehetra, samy niezaka nanao ny tanimboliny izy rehetra, samy nanao izay azo natao ho azy izy, namory arenak'izay tratrany izy ireo kanjo tsy mba nomampitahina izany. Zay no lazay ny Agay voalohany andininy fahaefatra, andininy fahaenina, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Bakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noa andro tokony hitoerany tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana izy va izao kanefa ravo ity trano ity. Zany hoe ry zareo zany dia ny tranon'Andriamanitra avelao ijanonao aloha fa alao ny anao tao manao trano ngezabe misy valindriana. Mahavita trano misy valindriana zany tamin'izany fotoana zany dia harena be zany olo mpanan-karena zany. Izay nanahirana an'io fa tsy rara ny tranon'Andriamanitra. Dia eto Andriamanitra mangataka fanazavana moa andro tokony hitoerany tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity. Dia ny andininy fahaenina efa namafy be ianareo fa nefa kely ny taona, hinany ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao kitampoloka. Hina mba fitahina amin'izany tena maneso anao ny zavatra misy eo am-pelantananao. Izy koa ny hinana ka tsy voky, izy koa misotro ka tsy hoafa-po, iza mitafy manao akanjo mafana be nefa mahatsiaro mangatsika manao tsy maneso anao be reny rehetrarehetra reny amin'izay fotoana izay. Karamanao mandeha ho azy fotsiny very tsy fantatra, misahirana anao mitady azy kanefa dia hita tsisy mipetraka ao am-pelantananao, tsisy ivaninao, tsisy iadananao. Maneso anao zany rehetrarehetra zany. Io lazany amin'ny sivy ka hatramin'ny 1 hoe toy izan'Andriamanitra ny teny, nanapo be ianareo kanjo kely monjany, ary noho ny taonareo ary noho ny nataonareo dia nitsofoka ary noho ny taonareo dia nitsofoka io. Nahoana hoy ny tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao tranonareo avy. Ary izany dia ny aminareo no mitsara ny lanitra tsy apilatsaka ando sy ny tsara ny tany tsy avokatra, ary miantso fahamainana ao amin'ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranoboloka sy ny biloilo sy izay vokatry ny tany, ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa ny sasarany tany. Efa nisy problème écologique tamin'izay fotoana izay. Andriamanitra tenany no nanao azy vokatry ny nataony. Nahoana hoe Andriamanitra misy zany rehetrany? Satria tsy nihevitra ny amin'ny tranon'Andriamanitra.
tsy fieritreretany olona sy ny fiheveran'ny olona tenany dia ny voary manontolo no miara-potika. Mandinika sika amin'izao andro milahatra ny tanora ty problème ity. Atao daholo rehetrarehetra io, atao ny resaka ratsy be ratsy misakavatsy ny carburant ratsy be dia zay nefa ny lasantsika io tao miahandrano araky ny filazan'ny mpahay azy. Ratsy zany rehetrany fa ny elektrika ny tsara nefa ny pollution internationale mihitsy amin'ny elektrika. Atao aizy le batterie ireo rehefa aveo fa tsy recyclable reo. Ny matière première anaovana an'ireo tsy avy any amin'ny tany afrikana ny voanana tany. Vao mia pollution hafa ndray koa aveo ny afina fotsiny ny problème. Sy nahoana hoe Andriamanitra satria tsy nilara inareo ny trano. Raha tamin'ny andronakay no resany zany arak'izay tatsika ao amin'io toko fa andininy fa sivitra hatramin'ny fahaenina folo io. Amin'izany ny faminaniana satria io no asan'ny mpaminany. Ny mpaminany dia ilay olona tsy mahataty ny hijalen'ny firenena ka miatso ny taona ny firenena hiverina amin'Andriamanitra, hibebaka amin'Andriamanitra, hiala amin'izay zavatra mety mahafaty, andehanana amin'izay zavatra mitondra fiadanana sy fitahina. Ka dia ny faminaniany akay zany tamin'izay fotoan'izay dia ny hoe famporisihana-reo jiosy ao Jerosalema amin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra. Ka io ny fototry ny faminaniny, ka arak'izany dia misy toriteny efatra izay nataony akay ao amin'ny bokiny. Io no jerentsika tsirairay zao. Zany hoe hijery ny firafitry ny boky isika. Arak'izay zay dia ny firafitry ny bokiny akay dia mazava tsara. Misy filaharany mazava tsara ary voalaza tsara ny taona na ny fotoana nanaovany azy. Ka dia mizara telo ohatr'izao izy. Filaharana voalohany dia faminaniana ny amin'ny nananaran'ny olona no ny tsy fiheveran'ny tranon'Andriamanitra samy hevitra ny azy ihany izy. Ka izany namelan'Andriamanitra ny fahoriana hiaka taminy. Nananatra ny Zerubabela gouvernement sy tosopisorona be izy mba hanao trano. Nisy vokany tamin'ny olona ny tenin'ny mpaminany ka nanomboka nanao tempolo izy. Zany dia niseho tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariusa, zany hoe mpanjaka fahatelo aorina zany hoe Kirosy dia Artaxerxesy. Ary amin'izao fotoan'izao indray dia efa niova ny mpanjaka Andriamanitra araky ny fotoana manamboatra indray ka manendy olona izy hanampy zanak'Israely. Ka Dariusa indray izao no nalefa, ary io Dariusa dia nanampy tokoa ny zanak'Israely. Io ny filaharana voalohany. Dia hitatsika ny toriteny faharoa na ny filaharana faharoa ao amin'ny toriteny nataony Hagai. Dia tamin'izay indray no nisy teny faminaniana, teny fampanantenana ny vahoaka, fanomezana tompony vahoaka fa ny tompony momba azy ireo ary ny fanahy ny mitoetra amin'izy ireo. Ka amin'izany ny voninahitry ny trano voatao dia ho lehibe no ny trano taneloha. Iza tokony zanak'Israely zany fa ny tempolo izay voatao dia ankasitrahan'Andriamanitra ny voninahiny dia ho lehibe no tempolon'ny Solomona azy. Dia io mbola tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariusa ihany, fa ny volana fahafito andro faha-raika amby roapolo no nanaovany izany. Zany hoe mataony mpanoratra ny bokiny akay mazava tsara ny fotoana rehetra mitenenana an'izany mba hovoavy olombelona amin'ny izay rehetra mamaky. Ny filaharana fahatelo dia zay milazany Hagai ahitan'Andriamanitra fa nalaina nanao ny tranon'Andriamanitra indray ny olona, ka miezaka indray mpaminany amporisika azy ireo azoto anao zany trano zany. Taona faharoa nanjakan'i Dariusa zany zany hoe
tao anatin'ny taona ray no nanaovan'ny gay zany fahamananiana rehetra zany fa ny amin'ny sivy-volana no samy aby ka ito dia volana fahasivy ray andro fahaefatra amby-roapolo dia voatsena dia mazoto dia tonga dia mareraka ndray dia mavelana aloha dia tamindray mpaminany mahakrista taona fa zay no ny olombelona ka tao akory ny filaharana fahaefatra any toloteny fahaefatra natao ny agay ho an'ireo dia entindray dia ny hoe Andriamanitra izay na dia ho aza zany rehetrarehetra zany dia Andriamanitra izay tian'ny Israely, tian'ny zanak'Israely dia hitsara sy hanombotra ny firenena jentilisa zany fa zery babela-mpanompony kosa dia ho ambininy sy ho arovany zany hoe ao anatin'izany zany Andriamanitra dia mampirisika indrindra izy no Andriamanitra ka izy no mitaona, izy no mitondra ary izy no manatanteraka ny zavatra rehetra. Dia aseho indrindra amin'izany no hoe tsy dia miankina loatra amiko na aminao ny fahavitana ny tranon'Andriamanitra fa Andriamanitra izy tenany no tena miasa fa izany fanekenao hiaraka aminy arak'izay hitondrany ianao zany dia tsy hafa fa fitiavany ianao, tsy hafa fa famorambony aminao, tsy hafa fa fitahina atao. Zay no zavatra tendrenindrindra. Raha izay ary ny bokiny gay dia manao ahoana satria raha ny tena izy dia tsy dia mamilaza zavatra amin'ny andro mehitiny loatra raha jerena ohatr'izao le boky fa milaza ny fanaovana tempolo tao Jerosalema fotsiny izay raha ny tena marina rava tamin'ny taona fahafitopolo tao koa io efa rava io ary tsy misy manana izao moa misy fikasana hoe anorina ny tempolo le mandeha ao Jerosalema ka tsy fantatro tempolo io na ahoana na minona ny fiafarana na minona fa amin'izao fotoan'izao dia misy fikasana na tempolo vaovao Jerosalema fa raha ny zavatra misy aloha dia ity resahany ity dia tempolo efa rava tamin'ny taona fitopolo. Ao anary namakina an'io bokiny io araky ny vitantsika ampiasary tany amloha dia misy endriny roa no azo makina ny boky mpaminany agay ankehitriny ka ny teny hoe manorona zay midika io le hibanoty dia ilazana ny hoe fanorena manorona ka amin'izany zany dia io no midika manana hevitra anankiroa amin'izao fotoan'izao zany hoe misy piste de lecture anankiroa azo jerena amin'izao fotoan'izao dia ny hoe inona no izy manorona indray hoe reconstruire. Raha hoe reconstruire dia hitantsika ny toko voalohany andiny voalohany ka hatrafaefatra amby folo dia milaza ny hoe andro tokony hanorenana ny tempolo indray izao ka ao amin'io toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny efatra amby folo io dia hitantsika ao amin'ny andiny fahaefatra fa Andriamanitra mametra-panontaniana ny hoe ny amin'ny zava-misy hoe no andro tokony hitoerany tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valingena mba izao kanefa rava ity trano ity amperitreritra ny olona Andriamanitra ka dia ny fampieritrretana no ataon'Andriamanitra amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka hoy izy izao no lazay mitombony maro hevery ny lalanareo, hevery ny lalanareo arak'izay lazay ny amin'ny toko fahadimy toko voalohany andiny fahadimy sy fahafito indrindra ny andiny fahafito izao no lazay mitompony maro hevery ny lalanareo. Eo zany dia mampieritreritra ny vahoaka izy ny hoe lalana inona moa ny lalana raisinareo io, lalana makaiza moa io lalana andehananareo io.
raha ny lalana ny soritiko handehananareo hoy Andriamanitra dia lalana hitana fitahiana, lalana hitam-piainana, fa lalanareo lalana makany amin'ny fahasimbana sy faharavana. Ka mievera amin'ny tenenany mpaminany hoe hevery ny lalanareo dia miantso indrindra ny zanak'Israely zany hibebaka hiverina amin'Andriamanitra. Ka hiala amin'ilay sitafody hoe tsy mbola andro, tsy mbola tonga ny andro tokony hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Arak'izay lazainy ao metiko voalohany andininy faharoa izao lazay tompony maro. Ity fireneny ity manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiarihana hanaovana ny tranony tompony. Hivero lalanareo hoy Andriamanitra. Avy eo dia misy ireo baikitely ny tompo sy teny fampanantenana. Ny baikitely dia hoe mikarana tendrombohitra, maka hazo ataovy ny trano. Eo zany dia Andriamanitra no milazany hoe ataovy ny trano. Ka izy no manendry sy mampianatra hita ny zavatra rehetra atao ny amin'izany. Mikarana tendrombohitra misy lalana atoloko anareo, mikarana tendrombohitra. Any dia maka ny zavatra ilaina anareo dia ny hazo anaovana ny tranon'Andriamanitra. Ny teny fampanantenana kosa dia hoe ankasitrahako zany sady ankalazaina aho hoy Tompo. Andriamanitra maneho ny fankasitrahana ary amin'izany asa ataontsika izany izay ampanaoviny hiparihany dia izy Andriamanitra koa dia ankalazaina. Eo zany eo indrindra ny problema goavana amintsika, satria eo amin'ny fanaovana ny trano tsy mba mitady ny fankalazana an'Andriamanitra isika. Ny tenantsika mankalazantsika amin'izy io. Izay mpanao an'ity, izay menakandro anaiky aniny zao naiky miady ny fanaritaka mefarany, satria tsy mieritreritra fa n'Andriamanitra io. Tsy mieritreritra n'izany bebe fa ny tena ny voninahitry ny tena akorotana hatrapoko mity raha akorotana tsy maninona fa rehefa tsy zavo ao tsy ekeko. Zany ny fombatsika zany. Zany isika menakavy tsisy anankiray hibotsika amin'izany tsika ka tsy mba hankalazaina Andriamanitra amin'izany fa vo miay izy tsara azy. Io ny tenenany hoe hevery ny lalanareo, hevery ny lalana alehanareo. Mba hatanterahany fanaovan-trano ary dia misy fampisenahatra vaovao asehon'Andriamanitra na lazainy mpaminany, iloantsiny hoe nouvel argumentation. Dia inona no lazainy amin'izany? Dia ambariny mazava eo hoe inona no antony tsy pisian'ny fitahiana ka nitenenan'Andriamanitra hoe nanapobe ianareo kandro kely monja ary no nitaonareo dia nitsofoka io. Nahoana hoy ny tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo aby. Ary na tsy fahamainana ho amen'ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-paloka sy ny biloelo sy izay vokatry ny tany ary ny olona sy ny biby fiompy mamin'izay rehetra efa ny sasana ny tanana. Inona no mahatonga izany hoe Andriamanitra? Satria tsy mba nanao ny trano. Ahoana eo indrindra isika olombelona rehefa tsy hanao ny asan'Andriamanitra isika dia nitsika no ataontsika mirehirehy amin'iny ery isika tonga avy amintsika ery manakarena manontany olo ny fitenenany gasy ka tsy mba mahita korona dia ny malahelo potony eo azy manao an'izao izay izay tena mahay mahakatsy makarolo natao aby zany rehetra zany. Kanefa hoy Andriamanitra dia jerenareo fotsiny ny tranoko. Inona ny fitahiana ho azonareo amin'izany? Na ho azonareo azy zany ny ray andro hosahira. Tsy hoe mampitazy zany afa mieritreritra azy ho hoe
fanahy anankiray jabosy mao ninona famponinao ninona voninahitra ao akapokan'andriamanitra ilay mandeha dia lasa fahamainana ho izy kazameritreritra ary rehefa tsy zay mirehare ohatra zay sika dia mirehare hoe manao ny asan'andriamanitra kanefa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra koa nanaovana ny asana dia tsy mahafaly azy zany izany rehetr'izany dia manahiran'andriamanitra ny ampo latsaka mitahaka tsy mahafaka aloha izany dia ny aminareo no ny tsara ny lanitra tsy afilatsaka ando sy ny tsara ny tany tsy avokatra ny amin'ny tenany mpaminany any anankiray iny dia hoy izy hoe fotoana anaovana iray ny tempolo izao ho ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany akay resy lahatra ny vahoaka sy ny mpitarika azy ka nanomboka nanao ny tranon'andriamanitra dia hoy ny filazan'ny mpaminany eto hoe ny boky hoe dia mitainy tompo ny fanahy Zerubabela zanaky Sealtiela gouvernoran'ny Joda sy ny fanahiny Josua zanaky Jozadaka mpisodina be sy ny fanahiny Sisarefa ny vahoaka ary dia avy izy ka manaraka ny tranon'ny tompo maro Andriamanitra izay hita ao amin'ny Andininy 7 sy 8. Ny fizarana faharoa io dia ny hoe ny voninahitry ny tempolo. Mety kelikely ihany ny soratra tsy fantatro raha mahita azy ihany ianareo fa ny zavatra resahana indrindra mity dia izao misy io ilay atsoina hoe nandroatan'ny mpaminany azy dia ilay io ilay atsoina hoe structure enkiasina fa concentrique izany hoe amin'ny afovoan'ny texta no misy ny tena lehibe tenolona zany ka mifamaly ireo texta reo ny hitanareo misy hoe asy aprime zao ao amin'ny a dia lazainy mpaminany fa tsy mandroso ny asy no ny fahakiviana sy ny fahalainan'ny olona ka tonitsinitsiny eo masony ny tranon'Andriamanitra zay lazainy hoe iza ny mbola sisa aminareo zay nahita ity trano ity tamin'ny voninahitra taloha fa manao ana kosa ny fahitanareo azy zao moa tonitsinitsiny eo masonareo ity dia mifamaly ary amin'ny aprime zay ilazany hoe lehibe no ny taloha voninahitry ny tempolo vaovao zay vao natao ary aveo amin'ny tempolo io mivoahan'ny fitahiana sy ny fiadanana ka tenenana hoe ny voninahitry ity trano tena-tana dia ho lehibe no ny taloha ho ny tompony maro ary eto amin'ity fitoerana ity no anomezako fiadanana hitanareo fa mifamaly amin'ilay atary zany ny adiny hoe tsy vita ny trano to tsisy tsinitsiny eo amin'ny olona to tsisy voninahitra eo amin'ny olona io trano io ato amin'ny aprime dia ny hoe vita zao ny trano ary ny voninahiny dia lehibe no tanio inona no mety mahatonga zay vitantsika eo amin'ny manaraka ny be sy ny be prime indray dia eo amin'ny be dia ny hoe mampisika ny olona nanao ny asan'Andriamanitra ny mpaminany ka antsy telo sosona no nataon'Andriamanitra ny amin'izany ka hoy izy mahereza Zerubabela mahereza Josua zanaky Jozadaka mpisodina be mahereza ianareo vahoaka rehetra ny tompo miasa fa izao no mombanareo eo zany dia ireo telo sosona ho any Zerubabela ho an'ny Josua ho an'ny vahoaka no ataon'Andriamanitra mba hanao trano amin'ny zany antso ampaherezan'Andriamanitra ny vahoaka zany dia tsy mamela azy irery izy fa zay ny be prime dia milaza Andriamanitra fa azy ny arena rehetra ka efa vonona ny anaovanareo ny tempolo efa ao ireo fa mahereza ianareo
dia ilazany hoe any volafotsy, any volamena ho ny tompony maro. Tanareo ny fifandraisany sy ny fifanazavany ireo teksta rehetrareo. Dia ampindesiny dia primandray no jerentsika izao. Dia ao amin'izay dia Andriamanitra manome tompy fa izy no mitondra ny zanak'Israely mivoaka avy any Egypta, ka ny fanahiny dia mbola mitoetra ao amin'ny vahoakany ihany. Arak'izay lazaina ao amin'ny andininy fahadimy hoe araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egypta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ko aza matavatra ianareo. Dina ny lazaina ao dia inona ny vokatr'izay? Ny vokatr'izay dia izao ny vokany asan'Andriamanitra avy any amin'ny telopolo ny firenena, ho avy any amin'ny telopolo ny firenena rehetra. Ka ny firenena rehetra zany, raha ny zanak'Israely nentina avy any amin'ny nandevozin'ny firenena tany Egypta dia atao fanan'Andriamanitra no mba azy tsy miala taminy, dia eto indray Andriamanitra indray mitaona ny firenena rehetra ahita ny voninahitry Israely izay nampahoriany tany Egypta, ka amin'izao fotoana izao dia firenena lehibe manam-boninahitra no hitan'izao tontolo izao. Ka itenenan'Andriamanitra hoe ary ampiroroky ny firenena rehetra ka ho avy izay irininy firenena rehetra, ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy ny tompony maro. Haity izany ny firenena rehetra mitombo izany. Amin'ny fomba ahoana dia hoy Andriamanitra, amin'ny fomba ahoana? Satria tanteraka izany, satria irotsaka an-tsehatra avo izy Andriamanitra. Io ny tena fototry ny zavatra rehetra, io ny tena tiany mpaminany olazaina sy tsapany olona rehetra, dia ny hoe atombotra ny firitsahan'Andriamanitra an-tsehatra. Atombotra ny firitsahan'Andriamanitra an-tsehatra. Indray maka koa raha afaka kelikely dia ampiroroky ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany. Atombotra ny firitsahan'Andriamanitra an-tsehatra hanao ny asa, ka tsy misy mahasaka anazy na inona fa mitaterany izay rehetra kasay, ary ny vokatra izany asa zany dia tsy hafa fa ny voninahitry ny telopolo izay voatany. Ka eo zany dia mampahatsiaro indray ny mpaminany amin'ny alalan'izany fa raha Andriamanitra no manao ny asa dia ho tanteraka ny zavatra rehetra ary ny voninahiny amin'izay nanekeny hametraka ny fanany izy tsy mivadika fa izy miteny aminao mandrakariva. Amin'izay dia izy no mirotsaka an-tsehatra manatanteraka ny zavatra rehetra. Io no zavatra anankiray resahana mpaminany. Dia eto asehony amin'izany fa ny Zerubabela dia nividin'Andriamanitra ao amin'ny asany, dia mifidy olon'Andriamanitra hanatanteraka izany. Eto dia misy teny ampiasain'Andriamanitra, ampiasain'ny mpaminany mikasika amin'izany, dia ny teny voalohany dia ny hoe noraisiny ho azy. Io dia fifidianana mpaminany izay hitantsika na mpanjaka arak'izay hitantsika amin'ny Amosa 7:7 ary ny 2:2-7. Io dia fifidianana Andriamanitra no mifidy ny mpaminany na ho mpanjaka. Eto Zerubabela dia ny ho mpanjaka no fifidianany azy. Ka amin'izany dia nataon'Andriamanitra hoe mpanompony izy, izay anarana ny antsoin'Andriamanitra ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Noraisiny ho azy, natao ny mpanompony, dia mbola ampilokiny hoe nofidiny ho azy. Ny hoe nofidiny ho azy dia maneho indrindra ny fifandraisana manokana sy akaiky
amin'Andriamanitra sy ny mpanjaka izay hitantsika araka ny Deutéronomie 4:7-telopolo jerentsika vetivety. Deutéronomie 4:7-telopolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria tia ny razana izy ka mifidy ny zanany mandiby azy, dia izy no mitondranao voaka tany Egipta tany kely lehibe. Eo zany dia milaza maneho fifandraisana manokana, zany lazain'Andriamanitra hoe fifidianany zany. Ary ny telo farany ilazana ny amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia Zerubabela zany, dia ny amin'ny fanompoakase miperatra. Io dia io fanompoakase dia peratra entin'ny olona amin'ny tanany ankavanana. Ka milaza io fa Zerubabela dia mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto dia ampitahiaka anareo fotsiny raha miresaka ny amin'ilay ataonareo hoe zany tsy manao hoe zanakadala tsy adala mitsiny any olona ny nahazavantsika hatramin'ny zanakadala dia rehefa hitokoteny ny zanakadala mahatala azy nao atala no izy angamba fa tsy modala. Dia rehefa iverina izy dia miendray miperatra iny tsy haingo verina zany endraininao tsy haingo iny fa fahefana nomena fanompoakase manana fahefana tahaka ny ray tahaka ny rahalahy izy. Eo izy vao nahita mitoerana ka eo zany dia asehon'Andriamanitra fa Zerubabela dia tena olom-boafidiny ka tena mipetraka ao daholo ny endriky ny fifidianana rehetra izay nataon'Andriamanitra mba nifidianany Zerubabela tarika ny asany, hanao ny asany arak'izay nitetsony azy hoe komaherezany ianao Zerubabela. Izay no fomba famakina azy amin'ny lafiny anankiray. Ny lafiny anankiray amakina azy amin'izao kosa dia tsy reconstruire fa construire indray mihely. Ka ary ity fomba famakina anankiray ity tsy miresaka tempolo rava mikary taminany agay fa milaza tranon'Andriamanitra rava. Inona ny fandraisana zany? Arak'izany dia tsy misy ifandraisany loatra amin'ny tempolo teo aloha no amorona raha hitantsika ny 5 faharoa, 5 fahatelo, 5 fahasivy jerentsika. Ny 5 faharoa izao lazan'ny tompony maro ity firenena ity manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hialina hanaovana ny trano tompony. Raha mampinotrino fotsiny zany dia tsy milaza hoe fa reparena hoe sapanorenana ndraika dia hoe fanaovana ny trano tompony. Ny 5 fahatelo dia tonga ny teny tompony entiny agay taminany nanao hoe moa andro tokony hitoerany tenanareo amin'ny tranonareo amin'ny misy variana hoe zao kanefa rava ity trano ity. Dia ny andininy fahasivy nanapobe ianareo kanjo hidropelimonja ary taminareo le mitsoriko nahoana hoe tompotompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka amin'ny tranonareo. Eo zany dia tsy misy hoe fanorenana ny fanorenana vaovao an'ilay trano teo fa tena fanorenana fotsiny ny trano no everina fa lazainy taminany amin'izany. Satria amin'ny alalan'ity trano voamorona ity manomezan'Andriamanitra fiadanana izay tsy hafa fa ny fampanterahana amin'ny mahaolona. Io zany no tenena zany hoe raha lanjana tsoka dia
ny asaina orona eto dia tsy trano rindriny trano Jerosalema fa ny asaina orona eto dia ny maha-olona anao mahitsy ny rava. Ny maha-olona anao ny rava asaina orona eto san'izany dia ohatra ny lazain'i Jesosy ny amin'ny tempoly Jerosalema fa azy hoe moravo ty tempoly ty afaka telo andro gaga hoe amorona indray dia gaga ny loky ino kosa ny lazain'izany nana fotoana ny pisolona zay kanefa ny tempoly lazain'i Jesosy eo dia ny tenany ka io zany dia karazana apisy de lecture anankiray noraisana koa ny amin'ny gaina. Arak'izany dia Andriamanitra hoe agay dia amin'ny olona mandrakariva na tsy misy ny tempolin'ny Jerosalema azy ka amin'izao fotoana izao tsy misy ny tempolin'ny Jerosalema Andriamanitra hoe tsy eo amin'ny olona mandrakariva. Arak'izay amin'ny toko voalohany andininy fa 13 ary navarany agay iraky ny tompo ny teniny mpitondra na mpitondrain'ny tompo amin'ny olona hoe izao mombanareo tompo. Dia hitantsika koa zay ao amin'ny toko faharoa andininy fahaefatra sy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy nefa mahereza petry Jerobabela hoy tompo ary mahereza mitsosoa zanaky Jozadaka pisotona be ary mahereza ianareo voakaretra ny tompo ka miasa fa izao no mombanareo hoy tompotompo maro. Eo zany dia miverina fa tsy dia tena lay trano fa lay ianao tenanao mihitsy no rava misy tsipinona misy zavatra maro mandrava sy manimba ao ka tian'Andriamanitra ho aorinao ao amin'ny izay etsony ianao indray. Io no lazainy ao amin'ny rahajanetsika dia io ka toko fahafito 17 andininy faraka amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona tsy hanao hoe ino ty na ery fa ino ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Eo zany dia tsy resaka trano no resaka eto fa resaka tranon'Andriamanitra dia isika zay tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanan'Andriamanitra. Raha izany dia inona indray no andrasina olona nefa efa omontsika Andriamanitra. Ny tempoly voalohany tsy ny tempoly farany lazain'ny mpaminany. Manana ny voninahiny ny tempolin'ny Jerosalema zany hoe ny fomba-pivavahana dia nanany maha izy azy satria nanaovana fotoam-pivavahana ny fanom-pivavahana tao ary eo no manana ny heviny ny fomba fitenin'ny Allemand ny atao hoe fotoam-pivavahana dia ny hoe Gottesdienst zany hoe fanompona atao fampona an'Andriamanitra. Dia manana ny heviny izy io amin'ny alalan'ny liturgia sy ny zavatra rehetra atao. Kanefa iny dia na izany aza dia rehefa rava ny tempolin'ny Jerosalema raha teo rava satria mety ho rava iny satria mety misy fombafomba fotsiny ao. Dia hitantsika izay atoko voalohany ny fahafolika hatramin'ny fahadimy izay nahatezitra an'Andriamanitra ny hoe tsara finaonaonanareo satria ny tempoly dia minaonaona dia manao fanatiny dia manao ny rehetrarehetra io nefa hoy Andriamanitra na ny fanatinareo aza fofona fahavetavetananitra tsy ilain'Andriamanitra lehibe zany. Koa nolazainy ao amin'ny Isaia 53:13 ny Matteo 5:20 andininy fahavalo. Itsika ny hoe Matteo 5:20 andininy fahavalo. Ny anaran'i Jesosy. Ity firenena ity manajay amin'olony fanompokosa lavitra. Dia tsy hafa fa ao amin'ny fanompoko vavahana ataon'ny Israely dia toa manaja an'Andriamanitra izy toa mideran'Andriamanitra izy sarotiny izy amin'ny lalàna sy ny sisana amin'ny fanompoko vavahana sy zao nefa ny fony tsy manaraka an'Andriamanitra ka dia izany no asain'Andriamanitra hamboarina indray. Raha izany tsapa dia misy torohevitra telo arosin'ny mpaminany agay anorenana ny tempoly. Izany hoe
anorenana indray ny fifandraisantsika na ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Ny voalohany, eo anatrehan'Andriamanitra dia samy tokony hihevitra ny lalany ny tsirairay, ka tokony andiny tena ny amin'ny tokony ho fivoarany hatrizay ka hatramin'ny ankehitriny. Mba mandinio hoe tenantsika tamin'ny lalana izay efa nozorantsika rehetra izay, mba inona ny tondra fivoarana makaiza? Na ho an'ny mpiarabelona aminao, na ho an'ny fiangonana misy anao, na ho an'ny tenanao aza, mitondra fivoarana makaiza. Misy fiadanana tsapa be. Sika rehetra ny miara-mamaly, dia antsika ny mahalala azy. Ka noho izany olo mpaminany, raha toa ka tsapanao fa natoritory ianao ary tao rava ny tranon'Andriamanitra, izany hoe mihemotra amin'ny finoana ianao, dia mianky sy maniraka anao izy mba hankahazo anaovana ny trano any an-tendrombohitra. Ka ao Baiboly ny hoe tendrombohitra dia entiny ilazana indrindra ny toeram-pivavahana hiaonana amin'Andriamanitra, ka hangataka aminy ny hery sy ny fanahy. Eo zany, raha tsapanao fa natoritory ianao, raha tsapanao fa rava ny tranon'Andriamanitra, dia ny tenanao izay tempolo ny fanahin'Andriamanitra, dia maniraka anao Andriamanitra hanamboatra azy indray ka mankanisa ny tendrombohitra, izany hoe miverena amin'ny fivavahana marina. Miverena amin'ny fivavahana marina mahatokisa ny herin'Andriamanitra fa aza ny tokony amin'ny herinao. Fa Jesosy tenany aza makany tendrombohitra tokana mivavaka. Eo zany no hevitra faharoa asehon'ny bokin'ny Hagai koa. Dia ny fahatelo dia ny hoe mitondrà hazo anaovana ny trano mba hisy toerana iasan'ny fanahin'Andriamanitra ao amintsika, ka hitoeran'ny fiadanana ka ary handraisana fitahina. Reto ny hazo izay voalaza ny bokin'ny Hagai ihany dia tsy mbola mamony efa endriky ny fitahina, dia ny voaloboka. Ny voaloboka dia tsy afaka fa maneho ny asan'ny olona, mikarakara ny voaloboka ka manantena ny fitahin'Andriamanitra mba hamoy izany hazo izany ka hisy vokatra, ary amin'izany vokatra izany mba hisy fifaliana. Io ny fifalian'ny olona ny amin'ny voaloboka. Ny hazo faharoa dia ny aviavy. Ao amin'ny kolotsaina jiosy ny aviavy dia ampitahaina amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra, ka ny ten'Andriamanitra hitanareo amin'ny aviavy dia misy fibra kely be dia be reny, dia tahaka ireny ny ten'Andriamanitra be dia be tsy takatry ny sainao, fa amin'izany dia tsy misy fa maneho fa mihoatra lavitra noho ny fisainan'ny olona ny hevitra lazain'ny ten'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho ny fisainan'ny olona ny fahabeazan'ny hevitra lazain'ny ten'Andriamanitra. Noho izany dia ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany no azo iankinana, fa tsy ny fahaizana mampahalala ny olona. Io ilay lazan'ny ireo exégètes sasany hoe ny fahaizantsika ny ten'Andriamanitra dia tahaka ny goutte d'eau kely ao anaty ranomasina. Tsy ireo ny alehibe ranomasina dia goutte d'eau, fa tsisy hafan'izay ny aviavy ny resahany Jiosy azy dia hoe tsy takatry ny sainao ny lazain'ny ten'Andriamanitra, fa noho izany ny fanahiny irery ihany no azonao ikinana, izany hoe ny fanahiny irery ihany no azonao anaovana ny tranonao. Ny hazo fahatelo dia ny atongaben-danitra, izay ny hevitry ny teny atongaben-danitra io dia adika tsotra hoe fisandrantana na elevation. Ka ny fifidianan'Andriamanitra ary ny fanekenan'ny fitarian'ny fanahy irery ihany no mampisanatra anao, fa tsy miarena na ny fahaizana mampalalana izay irery anao. Io koa zany no asain'Andriamanitra alainao avy any an-tendrombohitra. Ny fahaefatra dia ny oliva. Ny oliva dia tsy hafa fa ny mino
dia tokony ho fitahiana sy fiadanana ho an'ny hafa koa tahaka ny Kristy, arak'izay hitantsika ao amin'ny Jeremia 1:1-20, ny Apokalipsy 1:1-4, ary ny Genesisy 2:12-17, ny Genesisy ny jerentsika 2:12 dia teny fiasan'Andriamanitra izay nomenany Abrahama. Ny 2:13 ny anaran'i Jesosy dia tongana ho firenena lehibe aho, ary tahinao sy ahalehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa ianao, ary tahy izay manisy soa anao fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Reo zany no piste de lecture anakoa, tsy nanao conclusion andreo aho, fa ny conclusion dia anjarantsika. Isapidinina amindreo anareo. Ilay voalohany hoe izay miresaka tena fanaovan-trano, sa ilay faharoa izay miresaka ny tenanao ho tempole toarava ka mila amboary. Eo ny hevitry ny teny hoe reconstruire sa construire. Dia miverina any amintsika ny fitenenana. Ahoana no resantsika zany? Eto za efa teny fa tsy na conclusion andreo dia miandry antsika hamarana azy, anomba iara-miasa antsika. Raha ny heny tsara nareo fa raha tsy heny tsara moa nareo atao ahoana fa dia mitovy hevitra amiko aloha fa azavata rehefa avy eo. Izy roa tia tsika ohatra zao tsika aispekalana aty dia manolona ny tompitsika dia mikasika tsika na ny teny faharenana dia faharenana arakarak'izany koa dia tsika koa tsy tsara noho zanak'Israely ireo fa be dia be ny zavatra matetika mety mampienitra atsika na mampaladio atsika ny manao ny asan'Andriamanitra. Mamelona tsika koa ten'Andriamanitra ho antenantsika voalohany indrindra ho any Jerosalema kelintsika ilay andraikintsika ka ho antenantsika. Dia andray pastor azo mazavaina ve fa talohan'ny Samaritana tsy nanaiky aby zareo nanoratra, nisy teny ihany lazaiko zareo hoe mba te hanampy anareo koa zahay hiaraka anao aminareo amin'ity tempolo ity. Dia ozy ry zareo an-tany tsisy hidiranareo aty fandaonareo. Ka inona hoe isika ve mandika koa hoe hitady avaiza koa tsika raha misy teny hoe ambao koa zay io raha mijery ianao dia misy zavatra ampiasana hoe tokony ianao zao tsika fa mety zao dia misika hoe tsy mataontsika zany fa manjary miteraka fandrika ao amin'ny tobety fahakelikely. Ohatra hoe fangatahana amin'ny subvention amin'ny amerina ny tsy fantatra. Dia rehefa mangataka ny subvention io atsika dia misy avy eo misy contrepartie amintsika manao hoe tsy maintsy mandray andreto anareo mampiasa ny koa. Zay dia zay nahatonga antsika hoe aza mangataka amin'izany. Manana fahendren'Andriamanitra mitarika azy tamin'izay fotoana izay. Inona no antony tsy nanekeny ny irany Samaritana tao satria mety hampiditra ny fioavany atotiny tempolo izy ka tsy nekeny zareo. Fa tsy hoe fandavana ny fanampiana. Amin'ilany angamba finoana koa no hoe efa nirahana Andriamanitra tanterahany ity
Andriamanitra mamitazy ka eo koa ny manahirana kely raha tehiresaka ny amin'ny toby anareo fa za moa tsy tiany miresako aloha zao fa ny toby dia io koa no problème kely anankiray izay tenenako mafy faraparan-telo hoe nareo misahirana teknisianina magatsika teknisianina manaroa mba aiza ho aiza ny fivavahana amin'ity resaka ity aiza ny fametrahana andrara amin'ny izy tompony raha ny mampiratao amin'ny komito mahafantatra tsara ny réserve ao amin'ny zavatra sasany zay tenenako hoe tsy dia mampasopa io fa rehefa mety aminareo dia atao hoe hitatsika eo mitony fantatrareo ny réserve napetrako amin'ny zavatra sasany dia izay ngamba ny amin'ny mety valy teny azoko menany amin'izay verina mety eo atsika izy amin'izy anakoroa reo no izy anankiray manao hoe a izy anakoroko faharoa ny anao ny faharoa ahoana le mahafahana azy raha matohitsy aloha ka anasy aloha ka raha matohitsy ny faharoany azy aza moa dia fa tiako hoe fa afinaritra azy ny fanazavana mba ampianarinareo ao leo amin'le faharoa zany tsika zany tsy maintsy hoe tsy maintsy ravana eo amin'le hoe amin'ny tenatsika zany ny lazana ny izy ka ao amin'ny tempolo zany a efa misy hoe fahalotoana efa voaloto zany misy efa misy araka ny fahotana rehetra dia le faharoa zany nohatra ny hitako hoe mba tsaratsara koa itsika zany mila arodana aloha amboarina zay vao miorina amin'ny tena izy zay aloha ny azy zay arodana atsika ravana tsy vonana arodana atsika zany ravana ka efa ravarah teo ny fahotana tsy hoe zany makainy fa arak'le fampianarana an'ilay izy dia zao mba zavatra voaraiky zany diso dia atsoa hoe tsika zany efa natsoina ho amin'ny famonjena tamin'ny ara-batisa moa zany efa nandray fanamasin'Andriamanitra hoe araky ny fampianarana teny isika ny tempolo masin'Andriamanitra ny toerana fanamasin'Andriamanitra kanefa ve io fanamasin'ny ombola mitoetra anantsika dia no tsy fonona nefany dia fahotana lehibe ny tsy fonona izay mandrava efa naorina atao anantsika dia tsika zany nandrava zay fanaon'Andriamanitra tamin'ny batisa tsika nandraisan'Andriamanitra antsika tamin'ny batisa dia tsika nandrava azy dia tsika zany aorina indray aloha zay vao aorina indray tsika reconstruire rehefa tsika tena tsika aloha zay vao manorina ny tempolin'Andriamanitra zay miandry atsika amin'ny tempoly amin'ny toby zay miandry atsika io dia izy koa zany no samy miasa tsika aloha aorina indray reconstruire dia zay vao manorina misy hafa ve ieso manohy ny teny ramatoa fadany filma teo a fa ny zavatra anankiray le construire cour zany dia mandray ohatra ny amin'ny sira fanasina catalyseur azy catalyseur raha atsofoka ao anatin'ny afo ny sira dia mipopoaka be ny afo fa tsy hita ntsony ny sira io le hoe le vonona aloha ny ao anaty amin'ny fibebahana ny faharavana atao amintsika no ny ota dia lasa mahafinaritra be le zavatra voaloboka sy ny aviavy ny amponga be an-danitra ary ny oliva na izay manodidina antsika isika sotra tompo sotra tompo ahoana ny fiata
ny andro fandraisako azy apôstôly manafatra matetiky ny apôstôly tony manao hoe miasany mitahoatra sy ny atateraka ny famonjena ireo ka araka ny lalàn'ny fanasiana lazenao hoe nanankiray positionnena ny nanankiray compressiva dia tsy mitsaratra manorona construire zany ny vatatsika zay fahazaniko azy ary tsika raha atao hoe mivaty velona ohatra ny fanahy amerina fa ny katesisme koa manao hoe fanajana ny androvata dia fanajana ny tenin'andriamanitra ka zay ty tenin'andriamanitra ozy izy dia mazoto mampihelo filazantsara dia io ny resaka ny hevitra faharoa ny amin'ny tempoly ny fanorerana amin'ny tempoly sy fatako zany namarina Andona ny tsatsonolo zany dia zany mameterina zany zana regny zany eny toko hitanareo fa ireo anakoreo araka ny voalaza teo dia misy interaction amindreo anakoreo voalohany dia hoe ny olona na oron'Andriamanitra na ny olona miolona eo amin'Andriamanitra dia izay olona nametrahana ny fanahy ary ny nametrahan'Andriamanitra ny fanahy dia natao hoe telopolo mpanary amin'izay fotoan'izay dia io olona manana ny fanahiny io dia ao anatin'ilay novidiny ho azy hitantsika ny resahantsika teo ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra ny Zerubabela nantsongo azy nataony mpanofiny dia hitanareo fa amin'izay rehetraizay dia izay ny olona ntson'Andriamanitra miara-miasa aminy izay no antsona hoe mino ka ntson'Andriamanitra miara-miasa aminy amita ny asa eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana amintsika ny amin'ny fahatsapatsika ohatrin'ina zany fihetsoan'Andriamanitra anao zany dia ohatrin'ina ny fiainanao zany fihetsoan'Andriamanitra anao zany raha Andriamanitra maniraka anao na maka hazo dia miazakazaka anao makalilivanao na akasedera nefa ny hazo lazain'Andriamanitra teo ihany ny oliva representanitra zany hoe asain'Andriamanitra miverina mitidika aminao anao hatsiaro andiny tenana mbola mitoetra amin'ny fiantsony na tsy mitoetra intsony fa tsisy dika miazakazahanao anao ny tontolo io nefa nao tenanao aza tsy ao anaty fa amin'izay hatsapanao kosa fa nividin'Andriamanitra sy natsony ianao dia amin'izay mitindra na afahanao manatanteraka izany satria Andriamanitra na mpifilafilanao ny olona na nomeny olona na tsy ameny tsara ny problème Andriamanitra efa niteny fa azy ny zavatra rehetra any volamena any volafotsy za mpifilafila velao mpifilafila any zay tsy teanao velao tsy anao any fa ianao kosa nefa mandiny tena ny olona tonga ao ve mahita fiadanana sa mahita rahelo manao ana ny fandraisanao ny olona tonga ao no ampandiniry tena ianao inona frère ana be mijononanao
zany tsisy tika fa ny tranony tempolin'i Jerosalema aza ny ravan'Andriamanitra ndray andro nyvoravana fa ny tian'Andriamanitra aorinao fiadanana ao amin'ity toerany ity ny zarako ny fiadanana iza ny mahita fiadanana indraindray rehefa makany takona kove ny fiadanana tian'Andriamanitra zarana amin'ny toerana io fa zay ny fiasan'Andriamanitra ny amin'io tsy nanorina trano ireareako no ataon'Andriamanitra eo fa nanorina trano hoan'ny olona rehetra ahita fiadanana zay rehetra miditra sy mivaovao ny toerana io zay ny fiasan'Andriamanitra ny amin'io eo ny atsapatsika eo ny fidian'Andriamanitra hoe mosay tsy fidia za meny fa nyfidiany isika rena isika ny miala fidianana rehetra tsy misy ho tonga ao tsika raha tsy fidiany fa eo isika ny miala ny fifidianana raha izy maniraka atsika aka hazo mirehareha makarina ny hazo be ny libanona isika nadraizy zay ene mahavita nefa tsy zany ten'Andriamanitra voalohany tena makahazo mandehanao tenanao mandinika ny tenin'Andriamanitra hoe tsapanao ny alehibe ny tenin'Andriamanitra zay ny antony ny aviavy tsapanao hoe fataon'Andriamanitra mpiara-miasa aminy ianao io ny hazo voaloboka mba hiara-miasa aminy ka haniry karakara ny voaloboka io hampisy fiadanana tsy fifaliana ho an'ny olona zay mihinana azy mba hainao hoe zany mba nataoko ve zany sa rehefa voaka avy eo miverina avy eo aminao ny olona javakafa no hitany miverina trano eo ny faminondreo anakoeo zay anao mazoko lazay mikazika ny mialatsiny foatra lava loatra izy zay eto eto amin'ny am'zao ny am'voaloka sy ny aviavy sy ny anateo dia maksara amin'ireo voaloboka voany ve izy kosa voaloboka hazo fa ao amin'ny Ezekila fahadimy amby toko fahadimy amby folo zany dia milaza hoe zanak'olona marasoso da zanak'olona inona no lohana tamin'ny voaloboka ny hazo rehetra ahoana tsy haiko tsara zany ny voaloboka ozy anao tamin'ny voaloboka teo hoe voalaza teo misy hoe ny aviavy na tonga vedanitra ny voany ve mosa ny hazo fa raha amin'ny Ezekila toko fahadimy amby folo tsy isinana azy ny tamin'ny voaloboka fa atao afo le fa Jesosy teo raha milaza azy dia misy ny voaloboka ny izy ny tena voaloboka Jesosy tsy hoantsika ny anapiakononanina sakampiavam-baro zany ka ny voaloboka lazany eny dia tena ny hazo zay kolokoloina mba hampisy vokatra izy koa zany dia voalaza hoe tsy misy voaloboka maniry eny atezatezam-bato mihitsy eny fa tsy maintsy misy ny voaloboka maniry aloha zay vao misy ilay voa ka ny hazo mamoa tsara dia ambarina mba mamoabebe kokoa fa ny tsy mamoa kapaina reny matsika nampiava ihany iny mba jereno zany mazavako zany hoe amin'ny Ezekila toko fahadimy amby folo ile toko faharoa sy fahatelo Ezekila fahadimy amby folo andiny faharoa fahatelo fahatelo